Ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Io Zoma 10 Aprily 2024 dia mbola faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray ry havana ary manolona trano ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra izay mandray sy manaraka izao fandarana mofinainan'io izao. Dia mbola ho ampitomboana amintsika hatrany anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andeha isika ry havana hisaotra sy hitenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny izao vavaka izao. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra midera ary mankalaza ny anaranao masina mandrakarivo izay ny mbola hanomezana ho anay indray izao ora sy fotoana izao mbola hafana indray mitanila eo am-pototry ny hazo fijalianao. Sotranao izay Andriamanitra ny hanomezana ho anay izao maraim-baovao izao, velona trapa-mijena, narovanao sy ny tantananao nandritra ny alina. Sotranao ihany koa izay raha mbola omenao izao fotoana izao indray mbola hafana amin'ny fampizarana izao mofinaina izao, satria ianao Jesosy nefa mitantana ny fotoana mandrakariva ary maniraka anay hanambara ny hafatrao sy hitory ny filazantsarana ao hatrany. Koa dia manatrefenao izao fotoana izao indray ary ianao raha io ary mangataka ny fananao masina izay hiasa manan-kera aty anatinay tsirairay avy na ny tenako izay hanambarana izany mofinaina izany la ro mpiaino rehetra izao fandarana izao dia hosokafanao ny fony hazava eo anatrehanao. Dia miditsy matoky ihany izay Andriamanitra fa mpiaino vavaka ianao ary mpamaly vavaka dia amin'ny anaran-tsoanao hatrany Jesosy Kristy tompo no anaovanay sy andrinay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay mpanjintsika amin'ity volana Aprily ity indray moa ry havana dia arak'izay manao hoe mandresy fahafatesana ny tompo. Ka ny mofinaina voalahatra ao anjarantsika androany dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araky ny Jaona toko fa 7 raisina eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa afaka izany dia fantatra Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay. Mahatanteraka ny soratra masina dia hoy izy, mangetaheta aho ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo ary nisy spaonjy feno vinaingitra nitohizany tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nalandrina ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratra ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny an'ny anankiray koa izay niaraka noho ny nomboana tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa lolona keo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sady izy ka dia tsy mba notapahana ny ranjony fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany. Ary miaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha ary ilay nahita dia vavolombelona manambara ary marina ny fanambarany ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinoanareo koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy ho tapahina ny taolany ary koa ny teny iray ao amin'ny soratra masina hoe hijery izay ny folony izy. Amen. Ray masina manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Arak'izao perikopa ho antsika androany izao ry havana dia fitantarana anehoany filazantsara araka ny Jaona ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Eo amin'ny hazo fijaliana avokoa ny orena fitantarana rehetra eto. Ambarany mofinaina indrindra ary fa eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy no vita ny zavatra rehetra tanteraka ny soratra masina voalohany indrindra. Ary faharoa, eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy koa no nipoirany loharanon'aina ho antsika olombelona. Izao mofinaina antsika androany izao ry havana dia manambara ny fahatanterana ny famolanina ny soratra masina fa tsy maintsy hijaly sy ho faty eo ambony hazo fijaliana Jesosy. Efa programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy tokoa izany mba hatanteraka ny drafim-pamonjena ny olona. Ary tsy misy olona afaka hanakana izany ny fahatanterana izany. Efa voasoratra efa-jato taona mialohan'ny fahatanteran'i Jesosy izao zavatra miseho rehetra izao.
ka na ny mpianatra na i Pilato izay natsapa fa tsy nanam-padisoana izy any amin'ny andininy fahaenina teto amin'ity toko fasimy ambin'ny folo ity no milaza izany, dia tsy afaka ny anahakana izany satria fandaharan'Andriamanitra izany. Ambaran'i Jaona reto fa teo amin'ny hazo fijaliana no tanteraka ny zavatra rehetra mba tanteraka ny soratra masina araka ny ambara eto amin'ny andininy fahavalo amby roapolo eto, izay manao hoe ary rehefa afaka izany dia fantatr' Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra raha mba zavatra rehetra mba hatanteraka ny soratra masina. Teny maneho izany fa teo amin'ny hazo fijaliana ny faratampo ny fantanterahany zavatra rehetra mba hatanteraka ny drafim-pamonjena. Teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa ny tontosany fikasan'Andriamanitra hamonjy antsika olombelona. Ary eo amin'ny andininy fahatelopolo dia manao hoe ary rehefa nalandrana ny sotro ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita hoy ny tompo, vita ny asa nandrahandray azy tetỳ an-tany, vita ihany koa famonjena, vita ny fandoavan-trosa dia ny vokatra ny fahotantsika. Tamin'ny fahafenoana tanteraka ry havana no lanoloran'i Jesosy Kristy ny aino antsika. Tsy misy analàna izany ary tsy misy anampiana ary tena fahasoavana lehibe ho antsika tokoa. Matetika manko isika ry havana dia mbola mieritreritra fa tsy ampy izany fanolorana tena Jesosy nanao sorona ny aina izany, ka isika indray no mitady hanampy amin'ny asa ataontsika sy ny fombafomba ny adidy ataontsika. Tsy ry havana, ny miaina izany fahasoavana izany no anjarantsika. Efa vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana avokoa ny famonjenantsika, ny fanasitranana antsika, ny famailana ny elontsika, ny fandresena ireo olana rehetra, ny fandresena ny fahakampanà, efa na dia hatramin'ny fahafatesana aza, izay loha hevitra antsika mandritra nyity volana aprily ity tokoa hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Ka inona ry havana no mbola mampisalasala antsika? Mba tsapantsika ve ny hasarobitin'izany nanolorana ny tompo ny aino antsika izany? Niaritra ny fahoriana sy ny fijaliana ilay tompo vao tanteraka izany ka niafara tamin'izao nanomboana azy teo ambony hazo fijaliana izao. Tsy misy intsony ny asa na ezaka tokony ataontsika mba hahazoantsika izany famonjena izany. Ny fiaretan'i Jesosy Kristy, ny fangirifirina teo ambony hazo fijaliana ry havana no lalana misokatra ho an'izao tontolo izao ho amin'ny paradisa. Hitantsika izany eo amin'ny tantarany nahafatesan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fahafito amby roapolo andiny amin'ny fahadimy amby dimampolo ka hatramin'ny fahaenina amby enimpolo, sy ny Lioka toko fahatelo amby roapolo manomboka eo amin'ny andiny fahafito amby efapolo ka hatrany amin'ny fahaenina amby dimampolo ary any an-tanana antsika mba hamaky izany. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ny famelana ny elontsika ry havana satria efa novidiany lafo tamin'ny rano tokoa antsika mba halanantsika izany fitsarana sy fiadanana ho amin'izany. Faharoa dia teo ambony hazo fijaliana ihany koa no nipoirany loharanon-aina ho an'ny olona rehetra. Eto dia miavaka ny fitantarana asehon'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy fahaefatra amby telopolo manao hoe fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rano sy rano nandeha. Fa ny rano nivoaka tamin'i Jesosy ry havana dia fanehoana indrindra ny fahatanterahany loharano velona izay efa nambarany rahateo ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andiny fahaefatra amby folo. Ny raha kosa dia voambolana manan-danja teo amin'ny soratra masina milaza ny fahavelomana sy fahafatesana. Ratsorina izany eto dia entina milaza aina ny rà. Izao zavatra miseho izao dia maneho indrindra fa teo amin'ny hazo fijaliana no miboiboka ny loharanonaina. Ho antsika izany izany hoe fahafatesan'i Jesosy Kristy no nitondra ny fiainana ho antsika. Eo no azo antsika ny fiainana mandrakizay. Amin'ny finoana azy dia ilay mpanalalana antsika amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izany. Ny soratra masina ihany koa ry havana ao amin'ny Jaona toko voalohany toko voalohany andriny fahafito dia milaza hoe ny rano manadio ho afaka amin'ny fahotana ary ny rano no mamelombelona ireo izay mangitaeta ara-panahy. Izy no nisy mpiainana ka izay rehetra mangitaeta azy tokoa dia ahita rano velona tokoa ary tsy angitaeta intsony. Jesosy Kristy no ilay loharanon-aina namelona izay rehetra mangitaeta azy. Koa dia andesika ry havana tsy salasala isotro izany ao amin'izany satria izany ny fanomezana lehibe atolo antsika. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo rehetra izay mangitaeta mankanesa amin'ny rano ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Nahoana tokoa isika ry havana no matika etaeta eo alohan'izany rano miboiboka izany.
iry jesosy volona hiditra ao anatin'ny fonao raha mangahitahitana azy tokoa ianao mba halananao ny fiainana mandrakizay. Jesosy dia manomana fiainana be da be ho antsika. Koa dia mifaliry havana fa efa nomen'Andriamanitra antsika anie ny zanan'ilay tokana, ilay loharanom-pamonjena mba ahafahantsika amin'ny etaeta. Tsarovy ry havana fa sarobidy ny rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsa-noa antsika mba ho famonjena antsika, ho fanavotana antsika mba halala antsika ny fiainana mandrakizay. Vita hoe Jesosy ny zavatra rehetra hatanteraka ny soratra masina, tamin'ny fahafenoana tanteraka no natenan'izany, ko aza mitady zavatra hafa intsony na va olona hafa intsony azona famonjena fa ao amin'i Jesosy Kristy ihany no azontsika famonjena. Moa mba misy vidiny aminao va ny rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsa-noa ianao ka lalova ny fiainanao? Anjarantsika ny mandika izany havana fa mbola fotoana mety izao andraisantsika an'i Jesosy Kristy mba ho valiny izany fitiavana lehibe nasehony izany. Koa dia mahay resa indrindra tompoko ho an'Andriamanitra reriana ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika ary ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao izay efa mbola nampahafantarinao anay indray sitraponao tamin'ity anio ity. Misaotra fa tsy mbola diso anjara tamin'ny fitiavanao tokoa izay, mbola nampahatsara anay ianao fa teo amin'ny hazo fijaliana tokoa no lala tanterahan'i Jesosy Kristy ny famonjena anay. Foana avokoa ny sakana rehetra tsy azahoanay izany famonjena izany, ary teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa no nizarahan'i Jesosy Kristy ho anay ny fiainana mandrakizay, dia ho azy rehetra midry sy mandray azy. Magataka fananao masina izay hampatsiaro anay izany mandrakariva fa tsy manana mpamonjy hafa izay afa Jesosy Kristy. Dia ilay manolotra ny ay teo ambony hazo fijaliana mba ho fanavotana anay, mba ho famelana ny elokay. Saotra raha eo fa lehibe ny fitiavanao anay. Dia tsy hangeta etan-tsony izay satria efa nomena ao Jesosy Kristy ilay loharano velona manome fiainanao anay. Ankehitriny dia vavaka izahay ho an'ny fiangonana FJKM rehetra mba hatanteraka ny asa fitoriana izay nandranao azy, hijoro vavolombelona hatrany na finoana na amin'ny asa. Taio ny fiainan'ny fiangonanay, ny fiainan'ny sampana rehetra, ny fiainan'ny mpitarina sy ny ankonana eo amin'ny tetikasa rehetra izay kasainy, dia amin'ny anarantsona ao an-trano Jesosy Kristy no anirindray sy angatana izany vavaka izany, ary farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, etsaka amin'ny ny lanitra, miloanay mihitsy ny sazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelaka sy reka taminay, ary azatontonay amin'ny fakapana, fa manafahany amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisao finoana ry havana tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.